Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirahaba-tsika rehefa koa malala tratra ity alarobia fa 20 ny volana martsa ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Ezra. Ezra toko fahasivy, Ezra toko fahasivy andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito. Ezra toko fahasivy andininy fahatelo ka hatramin'ny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho nandray izany zavatra izany dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko sady nandropotra ny volondohako sy ny somotro dia nipetraka tahaka ilay torana iny aho. Dia nivory teo amiko izay rehetra nangovotra noho ny tenin'Andriamanitra ny Israely ny amin'ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana. Ary izaho mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany hatramin'ny fotoan'ny fanatitra hariva. Ary noho tamin'ny fotoanan'ny fanatitra hariva dia nody ny aiko ka nitsangana sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray dia nandohalika nanandratra ny tanako amin'ny Jehovah Andriamanitra ka nanao hoe: Andriamanitro, mihinatra sy mangahiahy aho raha miandrandra aminao ry Andriamanitro, fa efa nihamaro mihoatra ny lohanay ny elokay ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andron'ny razanay ka mandraka androany dia lehibe ny elokay ary ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary nisolonay eo an-tanan'ny mpanjakan'ny tany hafa ho vonohy tsabatra sy ho babo sy ho voaroba ary angahiahy tahaka ny amin'izao anio izao. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ambaran'ny soratra masina fa firenena mafiatoka ny zanak'Israely. Hatrany amin'ny bokin'ny Deutéronomie ny Exodosy dia anambaran'ny Tompo fa firenena mafiatoka ity firenena ity. Ary impirimpiry moa Andriamanitra no efa nikapoka azy, nanitsy azy, nananatra azy saingy tsy noenotra. Amin'ity Ezra toko fahasivy ity dia manamafy izany Ezra eto. Tsy niova ny zanak'Israely. Efa navelan'Andriamanitra ho babo nandritra ny 70 taona izy noho ny fihodinany tamin'Andriamanitra, noho ny fanompoan-tsampiny, noho ny tsy fanajany rariny sy ny marina ao anivon'ny fiarahamonina, noho ny tsy fanajany ny atao hoe vavaka sy ny fanompoan'Andriamanitra arak'izay nandrasan'Andriamanitra azy dia navelan'Andriamanitra ho babo izy. Ary ny hevitr'Andriamanitra fa hiova izy satria 70 taona. Ny teny hoe 70 dia milaza hoe 70 milaza fahamasinana, 10 milaza fahafenoana. Ka le 70 dia milaza mihitsy hoe hiverina amin'ny fahamasinana. Ampy ny sasy fa hiverina ho amin'ny fahamasinana ny zanak'Israely aorian'ny fahababoana tany Babilona. Saingy indrisy fa tsy niova ny zanak'Israely. Ny bokin'ny Agay dia manamafy izany. Ny teneninao hoe hevero ny fiantsoanareo satria ny bokin'ny Agay dia nosoratana aty ambadiky ny fahababoana rehefa tafaverina ny zanak'Israely. Ary eto dia ny bokin'ny Ezra, ny bokin'ny Nehemia dia samy miresaka ny tsy fiovan'ny zanak'Israely. Eto dia vao maika mihoatra lavitra noho izany satria lay firenena mihitsy no simba. Tsy ny tantarany ihany fa satria io ny zanak'Israely avy any amin'ny fahababoana fa lasa nifangaro tamin'ireo Kananita, reo Perizita, reo Jebosita sy ny Amorita, nifangaro tamin'ireo ny zanak'Israely, nifanambady tamin'ireo ary efa nifanambady tamin'ireo mazava ho azy dia nanompo ny Andriamanitra ireo, nanaraka ny fomban'ireo. Andriamanitra efa nanafatra, tsy hoe mpanavakavaka, tsy akory Andriamanitra. Raha nandrana zanak'Israely tsy hanambady firenena-kafa fa izy manao hoe ho ampianarin'ireo ange, ho anareo ange ny Andriamanitra izy ireo. Ampianarin'ireo hanompo sampinareo, hialanareo ny fomba tsara, ho arahinareo ny fomba ratsy raha ohatra ka mifanambady amin'ireo ianareo. Porofony izany ny
ny nanambadiany Solomona ireo zanaky ny firenen-kafa de nahatonga azy lavo fotoana tren'Andriamanitra, nahatonga azy diso, nahatonga azy niala tamin'ny didin'Andriamanitra. Rehetra de tsy misy hafa am'izay mihitsy, rehefa tonga avy any amin'ny fahababona zanak'Israely dia nanambady ro zanaky ny firenen-kafa izy. De eto asehony Ezra ny alahelo, asehony Ezra ny alahelo. Manahoana moa ny alahelo ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tojo na rehefa mahita ny tsy fahamarinana eo anivon'ny fiarabelona, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivony zao andro natsika zao. Manahoana ny tokony fihetsiky ny mpanompon'Andriamanitra? Manahoana ny tokony ataony ny mpanompon'Andriamanitra raha toa ka mahatsiaro tsy mety mahita ny tsy mety, mahita ny fahalovana, mahita ny faharatsiana anatin'ny fiarahamonina izy. Dia hoy izy raha-mpaminany manao hoe nandritra ny lambako sy ny akanjoka sady nandropotra ny volondohako sy ny somotro. Rehefa miteny hoe lamba isika tamin'ny zanak'Israely dia tsy hoe milaza fiarovana amin'ny atsika fotsiny zany, indrindra Ezra mpisorona no miteny. Lamba ny mpisorona dia lamba manokana, lamba manokana ahoana moa? Zany hoe ny andidiny hitatsika hatrany amin'ny bokin'ny Exodosy ny lamba ny mpisorona, ny akanjo ny mpisorona. No zany raha miteny akanjo ny mpisorona itsika de manana zavatra be dia be lazaina ny hevitry ny akanjo ny mpisorona. Milaza midika zavatra betsaka fa tsy hoe akanjo fiakanjo fotsiny ihany. Dia hoy ny filazany Ezra hoe notriariny lay akanjo teny amin'ilay akanjo ny mampisorona io zany, lay akanjo hiavahany amin'ny maro, ary roitiny koa ny volondohany, ny somotrany. Rehefa mitentsika hoe akanjo de milaza, tsy milaza miaro amin'ny atsika ihany zany, fa milaza maha izy azy ny olona anankiray, milaza maha izy azy ny olona anankiray, milaza lay mampiavaka azy, lay ahafantarana azy. Ary dia rehefa ndrovitiny na notriariny Ezra ny akanjony de milaza fahadisom-panantenana izy, milaza fisaonana, milaza fahadisom-panantenana, milaza alahelo mafy. Alahelo ny mpisorona eto satria mpisorony Ezra zany hoe milaza lay faharavana indray, lay fifandraisana amin'Andriamanitra, satria ny mpisorona de mpanelanelana ny olona amin'Andriamanitra. Milaza faharavana indray lay fifandraisana. Ary zay ny mahatonga ny Ezra nalahelo, saiky torana. Afaka malala ny alahelo ny mpanompon'Andriamanitra manoloana ny fahalovany izao tontolo zao, ady ro korontana ro fifampiantsina, zany no mitranga eto ambonin'ny tany ankehitriny. Inona ny fihetsika am'izao fotoanany kareno zao? Malahelo isika. Tsy tokony ho faly, tsy tokony hanana fifaliana eo anatrehan'ny faharatsiana akory ny mpanompon'Andriamanitra, fa ny tsy hoe ny tsy fananana fifaliana de ampy, fa Ezra eto de zao nandritra ny fitafiny mihitsy. Zany hoe toy ny foanany ny tenany, toy ny foanany lay reharehany, lay nandritra fitafiana de milaza fanetretena, milaza fanafoana-tena, milaza fanafoana zay rehetra mety ho tombontsoa, zay rehetra mety manoloana lay fahalovana. De afaka malala tokony ho toetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetra am'izao vanim-potoana zao ny fanetretena eo anatrehan'ny fahalovany fiarahamonina, ary tsy fiheverana ny tena ho marina samy rery, na de mahita ny fahotan'ny mpiarabelona azy. Ndradray mantsy rehefa mahita ny fahotan'ny mpiarabelona isika de mieritreritra ny tenantsika ho marina, fa mieritreritra ny hafa ho diso mandrakariva. Fa tsy zay Ezra nandritra ny fitafiana, milaza fa miombona fahotana amin'ireo olona reo koa izy, na de tsy nanota ary. Zany hoe miombona amin'ny lafiny hoe tsy eritreretin'ny Ezra mihitsy hoe izy tsy nanota, na de tsy nanao reo ota reo ary izy, fa ny raisiny koa otany ny otan'ireo olona zay nanodidina azy. Mova tsy Jesoa, de Jesoa ity tantara ity, tarafana an' Jesoa ity tantara ity, Jesoa zay nandritra ny fitafiny, tsy nandritra ny fitafiny loatra, fa nesoron'ny olona ny akanjo teny aminy, nilokan'ny olona ny akanjo teny aminy, milaza hoe tena nofoanana mihitsy, tena nampijaliana mihitsy, ary
mihoatra noho zany dia ndratraina mihitsy mba hanamarinana atsika noho ny tsy fahatanterahantsika. Afaka malala aokarisika menakavy andiny tena manoloana an'izao zava-tranga eto ambonin'ny tany zao. Move mahatsiaro ho mangiry firy ianao, move anao mahatsiaro hoe endre ty fahotan'ny ny fiarahamonina misy ahy, endre ty fahotan'ny mpiarabelona misy ahy, mahatsiaro zany zany fangiry firiny zany fa isika le avako malala. Mahatsiaro ray ataotsika hoe tsy fanekena ny tsy mety zay eo anivo ny fiarahamonina misy ny tena. Fa raha miteny any izy raha manao hoe tsy ny fitafikany angeny ny triaroko e, fa nandropotra ny volondohako sy ny somotro. Zany hoe toy ny hoe norohitana, toy ny hoe nongotana maina ny somotra sy ny volondoha. Raha mitenitsika hoe somotra de milaza lay mahazoky, milaza lay haja mamboninahitra. Rehefa mitenitsika hoe volo de milaza lay aingo. Ary dia eo zany Ezra de zao toy ny kapoka ny tenany izy, toy ny tonga am'le tenen'ny Paoly hoe asiako mafy ny tenako mangana, toy ny kapoka ny tenany izy manoloana lay fahotan'ny mpiray tanindrazana aminy, fahotan'ny fiarahamonina nisy azy. Te hitona azy reo bebaka izy teny tenany no nasiany mafy, ny tenany no kapoka ny tenany any, no rohitiny ny somotrany, no rohitiny volony. Zany hoe tena milaza toy ny noentiny ho an'ny tenany lay fahotan'ny zanak'Israely, toy ny tenany mitondra azy. Zay nge dikany hoe Jesoa tao amin'ny hazo fijaliana, Jesoa no mitondra ho an'ny tenany fahotantsika, Jesoa no mitondra ho an'ny tenany mahampanota-tsika. Afaka malala tokony hanana izany toe-panahiny izy raha zany isika manetry tena, tsy vitany hoe tsy miombona fahotana amin'ny hafa ihany, fa manaiky ny tondra ny fahotan'ny hafa mihitsy ara ho eo amin'ny tompo, manaiky hitondra ny eloko ny hafa ho eo amin'ny tompo, mangataka famindrampo ho amin'ny hafa. Fa ny faharoa zay aseho antedininy ty dia hoy izy milaza hoe tahaka ilay torany iny aho, tahaka ilay torany iny aho, toy ny milaza hoe tena milaza toy ny sarim-pahafatesana, toy ny milaza ny sarim-pahafatesana. Izy raha rery no toy ny torana manoloana lay fahotana, satria sady noritiny ny akanjony triariny, no noritiny ny volombava, noritiny ny akanjony, de toy ny torany izy. Mampatsiaro antsika any Jesoa nge zany, mampatsiaro an Jesoa nidina tany amin'ny fiainany tsy hita, mampatsiaro an Jesoa nokapoana, noratraina, novonoana, nosatroana tsilo, toy ny torana. Afako hitatsika amty andininy ty ara Jesoa, tsy Ezra akory tsy Jesoa, na Jesoa Ezra, fa tandindony Jesoa Ezra eto, milaza lay toy ny afaratra amy fahafatesana mihitsy. Ary mba hahatonga ny fibebahany zanak'Israely ho henon'Andriamanitra, de Ezra eto no mitondra zany fangiry firiny zany, nitondra zany fijaliany zany teo amin'Andriamanitra, ary toy ny torana mihitsy. Ravako misy fotoana eo amin'ny fiaina fahitantsika ny fiarahamonina, mahita olona toa tsy ova mihitsy ianao, mety tsapanao zany, marina fa tsy hoe tsara kokotsika, saingy misy fotoana ndraindray hiandrandranao fiovana amin'ny olona anankiray, misy fotoana hiandrasanao fiovana amin'ny olona anankiray, fa izao ndraindray tsy miova izy. Na misy fotoana mihitsy koa raha Andriamanitra miandro fiovana amitsika, alefan'Andriamanitra ny karazam-pampianarana, karazana toriteny, karazana hira, karazana literatiora, asa soratra mba hampiovantsika, fa ndraindray tsy miova isika, ndraindray angamba fa tsy matetika, ndraindray tsy miova isika. Ary izay no mahatonga an'Andriamanitra malahelo, noho ny filazan'ny Paoly manao hoe aza de mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra ao anatinareo. Re havako miova fanavozana ny saina, hoy Paoly, miova mibeba am'izao fotoana ny karen'izao. Aza finahitra ny amin'ny fiainanao manokana ihany, aza finahitra ny amin'ny hoe za nke tsy manana olana am'izao fotoana zao, tsy manana olana amy sakafo, tsy manana olana amy fitafiana, tsy manana olana amy fahasalamana, fa zany rehetra ny tena foiny Ezra ho an'ny tanindrazana.
nafoiny ny fahasalamany, zay ny dikany hoe toy ny torana izy, nafoiny ny zavatra mahafinaritra azy, zay ny dikany hoe nroitiny ny volombava nroitiny, nafoiny ny zavatra iavahany aja mamboninahitra, zay ny hoe no triariny ny akanjo, noho ninona noho ny alahelo ny tanindrazana sy ny fiarahamony, toy ny nanao sorona ny tenany eto Ezra, mba hanehoany eo anatrehan'Andriamanitra ny fifonany sy ny fitarainany ho an'ny fiarahamonina misy azy. Fa ny farany zao, rehefa afitorany iny dia tonga teo any koa izy raha ny olona be dehibe ary taitra izy de nananatra azy sy ny vavaka Ezra. Zay fa efatra no anankiray hoe manahoana moa rehefa tojo mahita ny amafisam-pon'ny fiarahamonina misy atsika isika am'izao andro ankehitriny zao, de ny faefatra de zao ny fifonana ho an'ny hafa, zay le tenenao amin'ny teny frantsay hoe intercession na hoe intercesseur eto Ezra, zany hoe olona nivavaka ho an'ny hafa, nitondra ny fahotan'ny hafa, nibebaka teo amin'ny toerana misy ny hafa, nangataka fitahiana teo amin'ny toerana misy ny hafa, satria le ny hafa tsy mieritreritra an'izany mihitsy eto ry avako malala zava-dehibe ny vavaka ho an'ny hafa. Inon'Andriamanitra zany hoy Ezra hoe efa hatram'izay nkezay nanota, ekenay fa matoa zay tratran'ny zavatra ohatr'izao, de satria zay mpanota ry havako mifona ho an'izao tontolo zao. Araky ny fitazanareo efa tany Israel dia an'Israel hono misy monastera, misy toeram-pivavahana zay ivavahana misy maserana mpitondra vavahana manokana zay tsy mitsahatra mivavaka ho an'izao tontolo zao. Ny fitazanareo filazanareo lefa namangy tany, ary mampieritreritra ozy de zao misy olona mivavaka ho an'ny Madagasikara, tsy fantany Madagasikara, tsy hitany Madagasikara, saingy mivavaka ho an'ny Madagasikara izy. Raha anao mieritreritra aminao hoe ahoana koa zany ivavahana ho an'ny firenena tsy fantatra, olona firenena tsy mbola nitsahanao ndray mandeha akory ve de hoentinao mivavaka? Eny tokoa, ny vavaka tsy hoe asan'olombelona fa ny vavaka nge asan'ny fanan'Andriamanitra, ary ny fanan'Andriamanitra misy fotoana tsy fantatsika le vavaka angatahantsika, tsy fantatsika koa inona moa zany no angatahako ho an'ny firenena, tsy fantatro koa inona vavaka antahako andranina, fa izao ny fanahy masina no mamonjy antsika, manampy antsika am'izany vavaka zany, ka le vavaka zay toy ny tsy fantatsika zay lazaina fantatr'Andriamanitra, satria ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tono. Zany ry havako manoloana ny hamafisam-pon'ny mpiarabelona, manoloza ny fieritreretana hoe to tsy hiova tsony ry olona ry, to tsy hibebaka tsony ry olona ry, de zao zava-dehibe ny fitondranao azy amin'ny bavaka, zava-dehibe ny fifonanao azy, zava-dehibe ny fangatahanao famelan-keloka ho azy. Eto Ezra ny fona ho an'ny zanak'Israely, ny fona ho an'ny firenena, de mifinako ry havako malala ho amin'ny mpiarabelona zay mety ho hitanao mila fibebahana, mila fiovana, de zao tsy ny moral akory ny voalohany fa ny fiatorana amin'Andriamanitra, ny fanafoana-tena sy fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra, ary fitalaona, fifonana sy fibebahana mahampatsiaro antsika any Jesoa to mihazo fijaliana, ny fona ho antsika, ny teny manao hoe raha io mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Engany ry havako malala ho toe-ponao ny toe-pony Ezra am'izao vanim-potoana zay anjakany ny olana era-tany tsy fandriam-pahalemana era-tany zao, de engany mba anana rikoriko ny amin'ny fahotana, anana rikoriko ny amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahalovana isika, fa hiantoraka amin'Andriamanitra ny fanetretena ibebaka, tsy hifona ho an'ny tenatsika ihany fa hifona ho an'ny fiarahamonina zay misy antsika. Mivavaka sika, tompo misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny teninao zay mampatsiaro anay, mampianatra anay, mananatra anay tsy hanamary tena fa hitrotro am-bavaka ny mpiarabelona aminay, tsy maika hitsara fa maika kosa hitondra ny fahotana imenakavy ny mpiarabelona aminay izao tontolo zao,
eo amin'ny hazo fijalianao Jeso. Tompo, tao amin'izay mba hanana fahamasinam-piainana ka ahana avaka ny mety sy ny tsy mety amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahinao masina. Mamelahany elokay, mamindrafo aminay Tompo. Zao vanim-potoana izao, avao zay zahay, terizo izahay, ary me fifaliana hatrany. Jereo ny tanindrazanay, jereo ireo mpianatra, jereo ny ray aman-dreny, jereo ny mpitondra isan'ambaratonga, jereo Tompo ny tompony andraikitra amin'ny fanabeazana, amin'ny fitaizana, amin'ny fandriampahalemana, vavak'izay mba samy ho tahinao izy rehetra ireny, mba hasambatra ny tanindrazanay, ahafahanay mpino sy fiangonana mitory ny filazantsaranao amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. De mamindrafo aminay ary hitahianay mamakivaky ny tontolo andronay anio Tompo, ny tontolo andro iarahanay aminao hatrany, ny tontolo andro hitiavanay mpiarabelona aminay, ny tontolo andro ibebahanay. Saotra Jeso. Amen.